Delano Sera Olga mipetraka eto amin'ny communauté mampianana Antoniada. Izahay masera ny Jean Delano dia etan'ny tenin'Andriamanitra anankiroa eto ao amin'ny Masindahy Matio toko 20 izay ahirantsika ny fitsarana farany ary ny Masindahy Joany toko 17 ao amin'ny fanasan-tongotra. Ny foloben'ny masera ny Jean Delano dia ao Frantsa Chamir congrégation française izahay. Manana supérieur général malagasy i Sera Marie Jeannette Razafimamonjy izay fantatry ny maro amin'ny hoe Sera Marie Jean, ary supérieur régional izay mipetraka eto Aogositra Sera Marie Adeline Razafiasu régional satria ny anay mbola région fa mbola tsy province. Firenena misy amin'ny fikambanana manerana an'izao tontolo izao na hoe eran-tany. Firenena efatra no misy anay dia Frantsa, Indonésie, Mali ary tonga teto Madagasikara ny masera Jean Delano tamin'ny 3 décembre 1956 tao amin'ny diocèse Antananarivo no toerana misy anay voalohany amin'ny communauté Ambatomanjaka. Amin'izao fotoana izao zany dia efa mankalaza ny 70 taona nahatongavana eto Madagasikara ny fikambananay. Ny isan'ny masera amin'izao fotoana izao masera malagasy dia eo amin'ny manodidina ny 50 eo. Ny karisma iainanay na ny hoe fanomezam-pahasoavan'ny fikambanana manompo an'i Jesoa ao amin'ireo mahantra. Ho anay masera ny Jean Delano dia mivelatra ny fanompoana ny mahantra io amin'ny alalan'ireto asa ireto: fanabeazana an-tsekoly, manabe ara-batana, ara-tsaina, ara-panahy, ary satria moa maro ireo mahantra ara-tsaina. Ny dispensaire mandray ireo marary sy ny tsabo azy ireo, ka toerana roa no misy amin'izany eto Madagasikara dia ao Ambatomanjaka izay toerana nahatongavanay teto voalohany ary ao Nosy-Varika. Ny dépôt de médicament izany hoe mivarotra fanafody amin'ny vidiny mirary ho an'ny olona rehetra, ka tsy vitany hoe mivarotra ihany fa mihaino koa ireo olona tonga ao amin'ny dépôt ny masera izay miasa ao. Ny promotion rurale izany hoe miara-dalana amin'ireo tantsaha any ambanivohitra izahay masera ny Jean Delano manentana azy ireo amin'ny fambolena sy fiompiana mba hanaraka teknika, mampianatra azy ireo koa hanana fahaiza-mitantana ka hazaka tena ara-tsakafo. Pastoral mitarika ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra, mampita finoana ary manentana ny olona hiroso amin'ny sakramenta. Mampiofana katesista, toerana iray moa no anatanterahana izany dia ao amin'ny diocèse Mananjary, ao amin'ny amponam-piainana Mananjary ihany. Manentana ara-panahy, miara-miasa ihany koa amin'ireo père jésuita, ka toerana telo no anatanterahana izany eto Madagasikara dia ny CEC ao Mananjary, EC fixe ao Fianaratsoa ary ny Saint-Michel ao Antananarivo. Izany moa dia iainanay miteny hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra izay mifanampy. Misy koa ireo voafonja eto Aogositra no misy an'izany, antsoinay hoe havanakaiky ireo voafonja ireo, ka misy masera anankiray mandeha eny indroa ao anatin'ny herinandro dia ny talata sy ny zoma. Inona moa no ataondry zareo na ataonay amin'izay voafonja izay? Mihaino sy mankahery ireo voafonja ireo. Manome sakafo dia mizara ihany koa ny fandaliana finoana, mampita finoana na dia tsy fotoana lava aza izany fa fotoana fohifohy ihany. Dia eto koa moa ny tena iainanay ny tenin'ny Masindahy, ny teny voalaza ao Masindahy Matio toko 20 hoe tany amponja aho no vanginareo, tsy nitafy aho no tafianareo. Dia isaorana betsaka ireo olona mafoy tena ihany koa
miara-miasa aminay masera. Narako moa zany Sœur Raphaeline Ravonasolo, masera ny fikambanan'ny Jean-Delano ihany. Ny andraikitra kinamiko eto amin'ny communauté Ambohimiadana Ambositra dia taletin-tsekoly ao amin'ny école Saint-Ignace de Loyola Ambohimiadana, izay sekolin'ny jésuita izy io. Dia ny anohizako ny partage nataony rahavavy teo ny diocèse misy ny fikambanana eto Madagasikara misy diocèse 5. Ka ny diocèse 5 zay Miaronarivo, Antananarivo, Ambositra, Morondava, Fianarantsoa, Hiosy, Farafangana ary Mananjary. Dia ny isan'ny ankohonana eto Madagasikara indray misy ankohonana 520 ary 420 miaraka amin'ny maison régionale zany io ankohonana io. Ny toeram-piofanana dia ao amin'ny postelat any amin'ny communauté Ambatofinandrahana, ny novisia any Sofinenana zany hoe fantatry ny maro hoe Ankofafa Fianaratsoa. Ny dingam-piofanana arahina ato amin'ny fikambananay dia misy ny regardante zany hoe ireo ankizy mbola mijerijery, mbola manirihiritra ato amin'ny fikambanana izy fa mbola mianatra any amin'ny fianakaviany dia afaka mifandray aminay dia manao la retraite miaraka amin'ny ekipa namany isa-taona. Dia izy io zany tsy voafetra io regardante io fa arakaraka n'izay fotoana ifandraisany amin'ny masera. Ny aspirante indray dia ireo tanora efa afaka baka, efa manao andram-piainana aty amin'ny fikambanana, izay no atao hoe stagiaire zany dia izy io koa manao stage mandritra ny 2 taona na 3 taona eo arakaraka. Dia ny postulante indray mandritra ny 2 taona, dia ny taona iray amin'io postulante io manao formation fotsiny izy aloha, izay efa nitenenina teo aloha hoe Ambatofinandrahana. Ny taona iray ihany koa any amin'ny communauté zany hoe miara-miaina amin'ny masera manao stage de vie communautaire izy amin'izay. Nefa ihany koa mety hisy hoe mbola mamerina taona faharoa izy amin'ny stage de vie communautaire io satria ny tsirairay moa tsy mitovy dia arakaraka an'izay hoe mety mbola ilainy ny manao an'izay famerenana manao stage de vie communautaire izay. Ny novice ihany koa dia mandritra ny 2 taona zany novice ao amin'ny novisia, fa amin'ny taona faharoa zany misy 2 volana eo ry zareo manao stage novice miparitaka ny communauté tsirairay ihany. Dia manao voady isaky ny 17 aogositra zany hoe io no daty nahafatesan'ny Jean-Delano, dia saika amin'io zany nanaovanay ny voady voalohany fa indraindray ihany no mety hoe miova le fotoana. Moa zany tanora maniry hevitra ato amin'ny fikambananay dia zaho no mendraikitra azy raha communauté eto Ambositra. Isaky ny ankohonana ihany koa misy masera mitokony andraikitra an'izay izay toerana misy anareo any zany araka ny diocèse nilasana teo sy ny communauté nilasana teo dia manatona ny masera any akaiky any dia mifampiresaka dia afaka mifampiantsy ihany koa telefôna dia manatona ny communauté zany dia io no ahafahana mifandray dia afaka manao la retraite na mbola tsy hiditra ty aza fa mbola mianatra. Dia rehefa vita ny fianarana dia afaka tonga dia manao raha iombonantsika Andriamanitra tokana ihany piray tampoany isika sy ireo madinika eto tany satria ny raha iombonantsika Andriamanitra tokana ihany piray tampoany isika sy ireo madinika Jean-Delano irentsika nanafatrafatra piray tampo amintsika ny ireo mantra ilombiandohany toy izany ka tsy araraka ho tiavitsika ireo madinika sy mantra ho tiavitsika ireo madinika sy mantra satria ny raha iombonantsika Andriamanitra tokana ihany piray tampoany isika sy ireo madinika eto. Dia anisany mampiavaka anay ny maseran'ny Masombavy Jean-Delano koa moa zany dia manao fambolena anay. Dia izao avy any an-tsaha angala ny vokatra hatao sakafo maraina.
dia izay koa dia falifaly anay mihinana an'izay novokarinay dia izay tongava maro mba ie araka an'izay mampanompo vaviny mahantra anay izay moa izay hoe araka ny efa lazainy rahavavy teo aloha dia anisan'ny fanompoana angatahany dioseze anay koa ny ao amin'ny EVC ao amin'ny Zatoaty araka ny fahafantarantsika azy dia ny zavatra atao ao moa izany dia izay hoe fiarah-miasa amin'ny dioseze izay a dia tsy hoe zavatra raikitra no atao ao fa ilay fiarah-miasa amin'ny évêque aloha voalohany indrindra dia ireo pretra rehetra ihany koa dia isan'andro a dia miara-miasa amin'ny ny ao an-trano dia ao an-trano misy hoe pera-ministra izay a dia izay no tena iarahana akaiky voalohany a miaraka amin'ny évêque a dia ihany koa ny frera ministra dia hoe misy frera izany a manao raisin miara-miasa amin'ny pera-ministra dia io no miara-miasa akaiky amin'ny masera ihany koa dia ny pretra rehetra izany dia eny an-dalana eny dia afaka miara-miasa amin'izay fomba rehetra araka efa iaraha-miasa izay dia fanompoana moa izany no atao ao a dia mamafa trano senera dia ireo VC ihany koa dia ny ekonoma dia eo koa ny reo efa mopera zokobe ireo dia ankoatran'izay a dia manampy any an-dakozia any miara-miasa amin'ireo pera miombona antoko amin'ny ao amin'ny Zatoaty ao izany hoe lahika izany izy ireo miara-miasa akaiky amin'ny pera ministra dia ankoatran'izay a dia mijery any amin'ny sakristy sy ny tariny any a dia be dia be moa fa tsy azo lazaina tsy ampitsipiriana zavatra rehetra fa kafaliana amin'ny fofaly amin'izay hoe manompo izay no entina hoe zarana azy eto amintsika hoe tsy hoe mikombona amin'ny asa anankiray ny maseran'izany telanoa fa miasa amin'izay sehatra asa izay hita hoe fanompoana izay dia toe-po manompo an'ireo mahantra ireo sahirana arak'izay voalaza izay no entinay manompo an'izay ohatra hoe mamafa ny trano mosinera anay a dia izay fanompoana anazy tsy hoe mahantra araka ny veretsikiretsika azy hoe eny an-tsisin-dalana mangataka sy raha fa izay hoe mosinera izy moa dia hamafa ny tranony a izay hoe maha-olon-dehibe azy a maharay aman-dreny azy a dia mamafa ny tranony fa tsy hoe heritreritra hoe izao hoe masera dia raha dia tena mikosoka sy manao lasira sy raha izany no atao ao dia amin'izay koa moa hoe trano spesialy izy a dia izay no antony hoe masera no manao azy ao fa misy matanjaka kokoa no masera mikosoka trano fa no izay hoe fiarah-miasa fifampitokisan'ny mpianaka izay no mitondrana azy dia izay angamba no hitako hoe fa remopera tsikelikely eny koa manome zavatra ho zairina dia hoe ty ny pataloko mba zairina ty ny akanjoko zairina misy rota sy ohatran'izay a dia izay dia hoe tsirairay izany misy fomba iarahana miasa amin'ny remopera tsirairay avy fa tsy misy hoe atao ankila-baona hoe ty no atao an-trano ihany fa rehefa avy any ambanivohitra izy ireo a dia falifaly fa tonga ao an-trano dia ao ny anabavy karakara hijery amin'izay mety izy asoa dia faly koa anay manompo azy amin'ny alalan'ny fikambanana moa fa tsy hoe aorery moa dia aorery fa ao solotena ny fikambanana moa dia mitondra ny anaran'ny fikambanana amin'izay mpanompo eny ary ankoatran'izay a dia nisan'ny raha angatahany dioseze ihany koa ilay mijery izay hanatsara ny tontolo iainana manodidina ny toerana misy an'ny remopera io dia nisan'izay moa ilay mijery an'ny voninkazo dia mikarakara azy manisy zezika sy tariny eo dia rehefa mivory koa ny pretra dia anisan'ny hoe tena raikitra be any amin'ny lakozia ao izany a
Indraindray moa reo manao ao amin'io fivoriana io reo no mankalaza ny anniversaire amin'izay hoe fiainan'ny mpirahalahy izay koa dia manao fety kely dia manao gâteau zany mazera ifampizara hafaliana amin'ny mankalaza ny anniversaire ny izay tonga tamin'ny iray volana izy satria izy ireo dia mivory isam-bolana miakatra eto amin'ny diocèse dia hafaliana ho azy ireo ny arabaina rehefa tonga izay fivoriana izay. Anisany hoe asa mafy indrindra zany io amin'ny ao amin'ny fa zany hoe isam-bolana moa le izy dia izy koa 3 andro ihany dia izay dia toe-po manompo izay no hitondrana azy dia vita nitsikitsika eny le zavatra na dia hoe midizaka dia izy ireo koa tena tsapa hoe fiainan'ny mpianadahy zay no ambiansy mpianadahy zany no ao mpiraita-po zay dia tsapa hoe na dia hitany hoe mitsikitsiky zany ianao dia fatany hoe reraka ihany dia izay mifanala havizanana eny izay amin'ny ny sangisangy sy ny tariny izay dia tsapa hoe faly zany manompo anazy ireo ao na dia hoe manana an'izay harerahana izay satria eto aloha dia nisany asa mahafinaritra anay sady mamelona anay le izy satria asa isan'andro zany dia mahita zavatra vaovao foana tsy hoe hay zavatra hay no atao fa misy zavatra tsy hay ohatra hoe mizaitra paosy patalony mozinera zao dia hoe indray le izy tsy hay nefa mozinera manao hoe zairo dia tsy hoe amifo monomono ananaty eo fa tena hoe ankafaliana ny anaovana azy hoe atao izay havita tsara dia faly be rehefa vita tafavoaka le izy dia isan'andro zany dia mahita zavatra vaovao foana hay izy hoe izay fanaovana gâteau izay dia ny raha vavy taty an-trano no nampianatra dia tena hay rehefa avy eo dia Mbase Restera membre ny conseil régional eto Ambositra. Tompony andraikely ihany koa amin'ny fiandraiketana ny fraternité Jean Delano. Momba n'io fraternité Jean Delano io no azavaiko kely. Ireo dia lahika miainy anivon'ny fiarahamonina fa miaina ny lovam-panahy ny fikambanana izay navelan'ny masom-bavy Jean Delano. Araka ny sehatra iasan'izy ireo tsirairay avy no iainy an'io charisme Jean Delano io na ny amin'ny fampianarana na ny amin'ny tontolo fampandrosoana ary misy ihany koa raha ireo pretra sy diacre séminariste izay efa anatiny zany membre ny fraternité Jean Delano izany. Anisan'izany Père Stiky Marcel izay miandraikitra izao fampitana izao mivatana izao. Izy ireo dia miparitaka any amin'ny ankonam-piainana misy anay maseran'ny Jean Delano tsirairay avy any amin'ny diocèse valo izay misy anay. Ny fotoana ihionan'izy ireo kosa dia misy ny fotoana ihonam-be aty amin'ny faritra isaky ny 2 taona dia izay anaovana ny la retraite sy anaovana ihany koa ny assemblée générale. Misy ihany koa ny bureau-ny fraternité ka isaky ny 3 taona dia manaova ny bureau-ny fraternité io ihany koa zareo ka amin'ny fotoanan'ny assemblée générale io no anaovana izany fifidianana izany. Faly miarahabantsika rehetra amin'izao fotoana izao ny narako moa zany dia Masera Suzanne mipetraka eto Ambositra ambony adana dia faly mampafantatra anareo amin'izao fotoana izao fa anay koa manana centre spirituel any Ambady Finandrana toerana fanaovana la retraite izy io dia misokatra ho an'ny olona rehetrarehetra fa misy fotoana kosa natokana ho amin'ny fikambanana dia ny volana Jolay sy ny volana Août fa ny ankoatran'izay dia afaka mandray ho an'ireo rehetra izay hanao la retraite na récollection mandray groupin'olona na lahika na pretra religiosy dia vonona zahay mandray anareo ao amin'ny centre spirituel Ambady Finandrana tsy dia lavitra eto Ambositra izy io fa 85 km raha ny eto Ambositra. Dia mampafaly anay zany mampafantatra anareo ny toerana io efa nisy efa ela moa izy io fa tsara hamafisina amin'izao fotoana izao izay centre izay fa manasa antsika rehetra izay vonona handeha ho any hanaovan'izay am-panahy izay amin'ny alalan'io centre io fa faly izahay mandray anareo mpitiavana
tiasa misalasala manatona ny tompona andraikitra manontany mombamomba anazy io a na miantso direkta ny zareo miandraikitra ny centre na masera zanygelany zay fantatrareo a fa afaka manomeny fahafapo anareo amin'ny famalinan'izay zahay a dia izay no teny kely avy aty amiko fa dia makasitraka nareo rehetra ny haino dia misaotra betsaka dia samy tany Tompono fanilo sy vonjeko Isano atahorako Ny tompono mandany ajo Sofinoako vitako Raha mihodrany amin'ny mpisopatra Bandrapaka ny nofoko Teny arafilay sy fahavaloko Izy no ivena sy akarapoka Raha tafika no mitoby aty amiko Sy miraika ny foko Raha ny anole tolaka mely Matoky hatrany aho Fangatana tsy masasatray Sy kosoko indrindra rito Sany mitompo Ianaresa mitondra Faorina sy mafesa drentana Eny tompony feoko miantso Iantrao akavalio Najevo ny tavanio ny foko masianao Eny ny tompo tadiavitro ny tavanao Asa fena ny tavanao Azaroana mikateserana ny mpanomponao Rilay pita ireo asa manary Ry Andriamanitra mpamonjy eo asa mahafoy Itata sy neno nafoy Ny tompo kosa nandray Sany mitompo Ianaresa mitondra Faorina sy mafesa drenta Ianao ry Jesu mpamonjy fa Ianao enolay mato Telay mato amin'ny maty rehetra Andesikisotra ny raisana nanganatsika Ho sambatra toy ny olo masina hita mazava Narany amin'ny fanadevosany maiziny sitya Nafindra ny tosanjaka ny raisana ny tiany Nisana ny saina mendrika tsika vavotsy Nisana ny saina afaka tsika amin'io Toko fahadimy ambin'ny folo. Nahoana no dia tsy misy farany ny fijaliko raha miverina amiko ianao hitsangana indray eo anatehan'ny tavako. Loza ho ahy, rineny, ny niterahanao ahy mba olona filanady amampafandirana amin'ny tany rehetra aho. Tsy mba nisambotra na inona aho, tsy nampisambotra na inona tamiko izy, nefa manozona ahy avokoa izy rehetra. Vao tonga teo anatehako ny teninao, teny hoaniko, zary hafaliako amampiraviravan'ny foko, satria natsoina tamiko ny anaranao ry Tompo Andriamanitry ny tafiko. Tsy mba nipetraka teo amin'ny fivoriam-pihome aho, mba hianarako amin'ny firaviravona, fa nipetraka nanrery teo ambanin'ny tananao aho, satria ny fenoinao hadezerana. Nahoana no dia tsy misy farany ny fijaliko, ary manaitaina ny feriko, sady tsy mety sitrana. Moa ho tahaka ny rano mamitaka ho ahy va ianao, ho tahaka ny rano tsy azo itokina, koa izao no lazain'ny Tompo. Raha miverina amiko ianao, dia hampodiko indray hitsangananao eo anatrehan'ny tavako, ary raha manavaka izay sarobidy amin'izay tsinotsinony ianao, dia ho tahaka ny vavako, ary izy ireo hiverina hanatona anao, fa tsy ianao no hiverina hanatona azy. Ataonao mandavarahana mafy ho an'ity vahoaka ity ianao, hiady aminao izy nefa tsy hahavoanao akory, satria mombanao aho
hamonjy sy hanafaka anao, teny mariny Tompo. Hanafaka anao amin'ny tanany ratsy fanahy aho, ary hanavitra anao amin'ny tanany mpanao ankeriny. Izany ary ny teny Tompo. Isaorana ny fitiavanao zary Tompo. Hoeken'ny firenena rehetrany fa ianao ny ten'Andriamanitra, ary Jesosy Kristy no mpamonjy ny rainao. Fenoy ny fitiavanao zary Tompo. Isoa avy aminao ireo havanay, omeo ny sodra aminao, dia omeo ny fiainana mandrakizay. Fenoy ny fitiavanao zary Tompo. Simbino ireo eraka miasa mafy, amevano ny fijaliana, ary atao voaja ny soa makasiny. Fenoy ny fitiavanao zary Tompo. Mpamindra fo ianao, ka ampiantranao ihany amin'ny fanjakanao ireo rehetra maty androany. Fenoy ny fitiavanao zary Tompo. Ny tompotsika, Izay teo mifaly amin'ny Andriamanitra, no izy mpamonjy ny tsinjoay, lay mpanompo vavy ny tsinotsinona, fa indro manomboka kehitriny, antsoy ny tanàna ka sambatsy, na vita betamito ilay maefa, ilay wen masina no anarany, ilay wen masina no anarany. Lay mandrakizay ny indrafony, amin'ny olon-drehetra matahotra azy, lay Tompo mandresy mahery sandry, mampiahaky ireo say mpiavonavona, manonga ny reza manjaka saina, kanefa manendra amin'ireo ankonya, manototra soa anireo noana, fa mampodimaina n'ireo mpanana, fa mampodimaina n'ireo mpanana. Banarina nisy rahely olony, satria matsiaro ny indrafony, nampanantenainy ny razantsika, ho any Abrahama sy izay taranany, lay ray be fitiavana baterana, omeo laizana ny tonganitsika, adiola fanahy mampiray azika, ho mandrakizay alao valo, ho mandrakizay alao valo. Fa zanak'Andriamanitra ny zanaky Maria, tsy mba nisalasala anao fa nino avy hatrany, zarao aminay ilay finoana. Rimasina Josefa ray mpiarona, indray miderana izao tontolo izao, mony zaza sy ny reniny tsy narovana, ny sandry ny Jesosy